Tonga soa atao mifandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Tafatsangana ny praiminisitra vaovao dia tsy iza izany fa Andriamatoa Hery-Tsalama Rajaonarivelo. Izy io moa zany dia DGNI, BNI teo aloha ary olona efa tompona draikitra tamina sehatra maro izany tao Madagasikara amin'ny resaka fandraharahana izany. Niteraka resabe ny momba ny fanendrena azy io satria tsy ary ho akasitrahan'ny rehetra rehetra kory izay safidy mipetraka eo noho ny antony maro samihafa sy ny hoe fomba fijery ny mombamomba ny olona iray. Ka ny feo mandeha zany dia hoe olona teo tanakavanan'ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga, ilay mpanefoefo izay nilefa tany amin'ny Île Maurice ary ny farim-pananany zany ny vola any amin'ny banky dia bloqué ao amin'ny Île Maurice. Tsy menitsiny zany ny karazana fanomezan-tsiny sy ny réaction rehetra. Tsisy fanomezan-tsiny zany zavatra izany satria efa samy saro-piaro daholo ny malagasy rehetra izany ny amin'ny momba ny taniny amin'izao fotoana izao. Ka raha vao olona izany mamofopofona ny olona izay nanao ny tsy mety teo amin'ny taniny dia mahasaro-piaro azy izany ny hoe mbola hanomezana sehatra zany an'io karazan'olona io. Ny tao amin'ny député Tsimbazaza zany no nanolotra an'io Andriamatoa Hery-Tsalama Rajaonarivelo io. Mampieritreritra dia mampieritreritra satria ireo député rehetra ireo zany dia tsy olon-tokana fa mba azo lazaina ihany hoe servau maromaro zany no niarany Kaondo ary mino aho fa tsy ny député irery ihany zany no ny Kaondo tamin'ny fametrahana ny olona io. Ny zavatra fantatra fotsiny zany aloha amin'izao fotoana izao dia hoe olona manam-pahaizana izy